miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao aza mamono tena zany izay indray riavana lohatenin'ity vidéo manaraka ity tsy kisendrasendra raha tonga eo ambanin'ny masonao zao afatra zao fa Andriamanitra mihitsy no mampitondra ity afatra ity ho anao hitan'Andriamanitra ny fahorianao ny alahelo-nao ny ranomasonao io famoizam-polalina ao anatinao io indrindrandrindra io eritreritra izay miverimberina foana miteny manao hoe maninona moa raha faranako an'ity fiainako ity hitan'Andriamanitra zany ary zany dia manasa anao anaraka hatramin'ny farany izao vidéo zao ny voalohany indrindra izay tiako tadidinao dia izao tena tianao Andriamanitra tena tianao Andriamanitra mety tena anao manao hoe raha tiana avy Andriamanitra dia maninona n'izao zavatra nataony miatra amin'ny fiainako aza faritana amin'ny fahoriana sy ny olana izay miseho amin'ny fiainantsika riavana ny fitiavan'Andriamanitra antsika fa tsy amin'izany mihitsy no ahafahantsika mamaritra azy fa ny fahoriana dia fanambaran'i Jesosy Kristy manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana ozy izy kanefa matokia Izaho efa naharesy zao tontolo izao le fisian'ny fahoriana zany zavatra tsy tokony hataitra antsika intsony ary tsy izany mihitsy no midika hoe tsy tiantsika Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia ho asehony amin'ny fanampiany anao hivoaka ho mpandresy amin'ny olana io raha miaraka aminy ianao zay dia ahafahany maneho le fitiavany ianao ao anatin'io zavatra izay atrehanao io ny tena mahatonga ny olona mony tena ny ravana dia tsy fahampiana fitiavany olana ara-pitiavana amin'ny ankapobeny ny olona mpangalatra sy ny mpijangajanga mbola mba misy fitiavana kely ihany dia ny fitiavana ny tenany fa ny olona mamony tena na dia ny fitiavana ny tenany aza tsy misy intsony ao anatiny ary zay ny mahatonga an'io tena hoe ritra tanteraka le fitiavana ary le fitiavana dia tena mety miseho amin'ny endrika hoe za dia tsy mba nahazo fitiavana mihitsy ny ray aman-dreniko tsy tia anahy ny olona akaiky anahy manilikilika ny olo tiako nandao ianona ny saraka tamiko maty le ohatran'izao sotrao dia io resaka fitiavana daholo ny tena olana tsy ampy an'le fitiavantsika dia izay no mahatonga antsika mahamoy fo te hamony tena io zany ro nefa teny aminao aza lany andro mierim-pity mitady fitiavana amin'ity olona rehetrarehetra izay mandalo ity fa ny fitiavan'i Jesosy Kristy raisiny fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeniny zany an'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay efa naseho an'Andriamanitra sy noporofon'Andriamanitra tamin'ny nanomezana ny zanany ho faty teo ambony azy fijaliana ny fitiavany antsika efa naseho any teo zany ary tsy zavatra tsy azo kosehany zany io azo fijaliana io dia maneho ny tanan'Andriamanitra izay mitsotra te andray anao te hanolotra ny fitiavany aminao fa ny olana dia izao manosy-botanana ny fitiavan'Andriamanitra isika dia lasa miazakazaka mitady fitiavan'olombelona dia izay no mahatonga antsika ho ritra tanteraka ny fitiavanao anatintsika vo tamin'ny farany teo riavana vo tsy ela nisy olona nandefa afitra tao amin'ity pejy ity dia niteny manao hoe nivadika ozy izy dia efa tena miteny amiko foana manao hoe tsisy dikany ianao tsisy ilavana anao tsisy vidiny raha ianao dia zay ozy mahatonga anahy tena hoe mamoy fo mihitsy dia izao no navaliko azy manao hoe tsisy vidiny ve ianao dia nahoana ny zanak'Andriamanitra ny nataony maty teo ambony azy fijaliana mihitsy mba hamonjy ianao zany ve nilazaina fa tsy misy vidiny sy tsy misy dikany tena misy dikany ao anatren'Andriamanitra ianao matoa nalatsany mihitsy ny rahany zany aloha faty mba hahafahana manadio anao tena tian'Andriamanitra ianao sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao raiso ekeo zany fitiavany ianao zany zay ny zavatra voalohany indrindra ny zavatra faharoa dia izao tadidio fa ny olona mamony tena dia tonga dia mandeha direkta makany amin'ny elo zay aloha riavana dia oko ho hazava tsara amintsika tena direkta makany amin'ny afobe ary tena misy io afobe io riavana ny Hébreu 5:7 dia milaza fa rehefa maty ny olona dia tonga dia mandalo fitsarana avetrany aza misangisangy ny mandrakizay antsika isika io olana izay atrehanao io dia mandalo io ary mety iovy io mety misy fivoarana io mety atsara io mety ohatran'izany io fa zany fahafatesany zany tsy misy fivoarana tsony zany tsisy azona hiverenana tsony zany fa rehefa indray mandeha zany vita dia zay maty ianao tsisy azona hiverenana intsony ny olana dia vetivety fa le mandrakizay mba dinio ihany ny zavatra aoriana ny fahafatesanao efa mba noeritreretinao hoe fa le zavatra tao eto ambonin'ny tany ihany nijerevanao hoe mafy amiko fa tena mafy aneravana zany elo zany raha ny fitantaran'ny baiboly azy ary tena misy zany fijaliana afo
izay tsy manam-pahataperana tsy manam-pahalevonana izany no miandro ny mpanota rehetrarehetra ary mazava tsara ny ambaran'ny apokalipsy toko 2:20 fa ny any ivelany ozy izy dia ny elika sy ny mpanahody ratsy sy ny mpijangajanga ary ny mpamon'olona ireny karazan'olona samihafa ireny dia any ivelany daholo tsy manana anjara amin'io fanjakan'Andriamanitra io tahaka ny Jodasy ny namono tena ary didin'Andriamanitra mihitsy ny hoe aza mamon'olona dia itsika ve dia anaradian'ny Jodasy overany amin'izany fahaverezana zany. Tena tehiteny aminao tsy sanatry hoe mampatahotra anao fa tena teko hazava tsara anatin'ny sainao zany mba tsy hatonga anao iteny manao hoe nanenina fa toa tsy mba nisy ny teny anahy zany za tsy nahafantatra akory fa rehefa vita io tapitra io dia izay tsisy fanafany intsony afa raha hoe mbola mibebaka ianao fa ny olona mamono tena ny tonga dia eo dia maty zay ny akabetsahany aiza tsony ny fotoana ny bebano anatin'izany tena very havana tena very ary ianao rehetrrehetra hoe za mono tena fa rehefa voa sady mibebaka tsy omeny ny devoly fotoana ibebahany zany ianao fa horitiny tanteraka mihitsy ny fanahinao satria izy ny tena mahazo tombony sy faly ao anatin'io ianao mamono tena io izy anie ny mahato io izy anie ny milaza foana n'io saina anatin'ny eritreritra io manao hoe mamono tena ndana misotery maninona raha otrao dia samy vita io mamitaka anao izy fitaka zany fa ataony miala amin'ny olana kely io ianao fa ampidiriny amin'ny olana kizotra tena mafy zay mandrakizay amin'izay rehefa avy eo ary mila mamantatra an'izany tsika fa sao dia mieritreritra tsika manao hoe afaka amin'ity olana ity dia vita tanteraka ny ambiko zany dia efa milamina amin'izay zany ny fiainako rehefa any amin'ny fasana dia tsy mieritreritra problème intsony mantiny tena ravana aza misangisangy ny mandrakizay anao mety misy olona ny teny manao hoe ianao rehefa nandray an' Jesosy tompo famonjy ny fiainanao ianao taloha dia tsy maintsy voavonjy ianao na inona mitranga na mamono tena ianao dia voavonjy aza minomino an'izany aza mba sangisangina mihitsy ny fiainanao rina ny fahafatesana io fa io tsy azo iverenana fa dia izao dia homany tsara ny mandrakizay anao zavatra fahatelo dia izao mba dinio kory havana ny fiantraika an'izany zavatra ho ataonao zany raha ohatra ka hamono tena ianao amin'ny olona manodidina anao mba dinio ihany tena mafy anery havana zany hoe mananjanaka namono tena fa fambarakana izany aretim-poane no azo amin'izany fahorinana izany tonga dia tsisy masoandro miratra intsony malala-panompon'Andriamanitra ary havana zay tena nanana fahombiazana be mitsisy teo amin'ny fiainany namono tena ny zananylahy fa tena zao foana ny tena hoe manao hoe ny andro mafindrindra teo amin'ny fiainako izy izy dia io andro namono ny zanako tena io mafy io ary tena fahoriana ho an'ny ray aman-dreny io fahoriana ho an'ny manodidina io mety tena manao hoe akaizy mihitsy ny tena mampahory anahy reo mihitsy ny tena mampijaly dia avy alao reo ho fay ihany fa tsy ny ray aman-dreninao ihany anie ny tianao fa misy olona maro koa ane mba ny namanao sy ohatr'izany hitondra fangiry firina daholo mipotika daholo ny fiainan'ireo olona reo zay ny mahatonga amin'ny teny manao hoe ny olona mamono tena ritra tanteraka mihitsy ilay fitiavanao anatiny ary zay ny mahatonga antsika mila mba mijery tsika dinio ny impact ny conséquence ny vokatry ny zavatra zay ho ataonao raha iroso amin'izany ianao fa dia izany no entin'ilay izy tsisy ny fandevenanao dia tsisy afa-tsy zany enatra eso tena hoe latsa zany ny zavatra mba entiny ho an'ny manodidina anao rehetrarehetra ka mila mitandriny tsika zavatra fahaefatra dia izao mitadiava olona hanampy anao hitarika anao hanolo-tsaina anao itsika mantsy ry havana rehefa ao anatin'ilay olana mafy ao anatin'ilay alahelo sy famoizam-po dia lasa tsy manana kapasité intellectuelle intsony andinika sy eritreritra fa tsy zavatra tandrifiny saina dia efa ho atao daholo zay le olana ka mahatonga antsika hoe hamono tena ary zay no mahatonga ny hoe mila namantsika olona manana tanjaka ara-panahy tsara tanjaka ara-tsaina tsara afaka mba hitarika anao hanolo-tsaina anao ampahery anao ampitraka anao encouragé anao mba hahatonga anao ijoro fa mandalo olana daholo ny olona rehetrarehetra fa matoy ny olona tafajoro dia tafatraka izy zany ka ianao koa matoy ianao tsy tafajoro dia mety mila olona ianao hanampy anao ary zany natonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe mifampitondra zay mavesatra ozy izy afaka manatona mpanompon'Andriamanitra ianao raha ohatra ka tena tsy hitanao mihitsy nyzay ale aza misalasala mihitsy ry havana mandefa afatra atao anatin'ity pejy ity fa tena vonina ny tenako iaino anao hamaly anao ary na dia tsy atao anatin'ity pejy ity fa anatin'ny email zay hitantsika io ambany io aza misalasala mihitsy fa vonina ny tenako anampy anao anatin'izany fa
zarao le manavesatra anao, katarao le izy fa azako bonina fotsiny ao dia mahatonga anao hitretra hoe andeha amin'ny tena fa tena zava-doza izany famonoan-tena izany. Ary ny zavatra farany dia izao, atoloha ren'i Jesosy Kristy ny fiainanao, atoloha ren'i Jesosy Kristy ny fiainanao fa Andriamanitra io voateraka ianao dia efa manana programa ho an'ny fiainanao izy, manana programa ho an'ny fiainanao izy. Tsy io fahafatesana amin'ny famonoan-tena mihitsy ny programan'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, fa manana hevitra hiverana anareo aozy izy, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza. Tsy olana izay atrehanao io mihitsy ny mamaritra ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa misy zavatra tsara lavitra izay nomaniny ianao, ka raha ohatra ka ho taperinao eto ny fiainanao dia tena miala tsiny ary havana, fa tsy ho hitanao mihitsy izany ilay programan'Andriamanitra izay nomaniny ho anao. Manana fikasan'Andriamanitra hitondra anao ho any an-danitra, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary izany no antony hitoriana ny filazantsara, aza faranana mihitsy ny fiainanao fa atoloha ren'Andriamanitra. Ary hoy hoe tena tsy vitako mihitsy, tena tsy haiko izany ilay fiainako fa tena simba izy, potika izy. Ary izay no mahatonga anahy mieritreritra hoe hamono tena dia izao mbola misy fanantenana ao amin'Andriamanitra. Tena mbola misy fanantenana fa efa niteny izy, makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Vonina hanampy anao Andriamanitra, ary tena tianao izy. Raha mino ianao ka hanolotra ny fiainanao azy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, hanampy anao izy, hanafaka anao ny amin'izany izy. Ary esory tanteraka anatin'ny sainao mihitsy izany eritretra hoe hamono tena izany, fa tsy misy mahazo tombony amin'izany ankoatra ny devoly izay ahazo namana indray izy ho any amin'ny elo. Ny devoly mahazo tombony amin'izany. Tianao Andriamanitra ary te hamonjy anao izy, meteza hanantona azy, meteza hanolotra ny fiainanao azy dia ho hitanao tsara fa entiny ny fiainanao. Araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe izao Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha manaraka azy ianao dia tsy handeha amin'ny maizina. Tian'Andriamanitra ho vonjena ianao ary tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny olana izay mahazo anao eo. Ny amarana antsika azy dia ity iray ity, fitiavan'Andriamanitra foana ihany no antony zavatra rehetra, ary antso izay ataony miantefa aminao. Valio ny antson'Andriamanitra. Ho n'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen. Misy ratrampo nahazopa oriny anao, dia lalana lalo vanimba le fenanao, la tema besasa satsianari na ny fino